Valabetsy zareo mandraindara ny atao amin'ny tena tena dia ny lehilahy anankiray fito ambin'ny folo ny vehivavy dia roa-lokiana mihitsy no nezahana navoaka ny mpifaninana tao anatin'ny salon de mode. Dia lokiana ohatran'ny izany hoe lokiana? Roa-lokiana eo amin'ny volo, maquillage ary ny akanjo. Dia izay mihitsy izany no nezahana. Namena fotoana be ny mpifaninana. Adin'izay sasany no hikarakara zareo ny olona anankiray hamoahany sy hanivany ny endrik'ilay olona. Reo vinany manaraka dia reo vinany famaratra inona izany tena itsarana voaka? Ny itsarana olona ny style dia ny teknika dia ny geste professionnel ireo zany ny itsarana anazy. Ny deuxième épreuve dia ho atao amin'ny Facebook amin'ny thème marié izy io. Mialohan'io thème marié io dia hisy ny fifanana izay omena an'ireo mpiofana ireo ahafahany manatsaratsara kokoa ny asan'ny zareo zany rehefa miditra ao anatin'ny deuxième épreuve. Ary ny finale dia ho atao amin'ny soirée princesse amin'ny famaranana ny fankalazana ny fahafolotana ny Charmette Beauté mandritra ny soirée princesse 4. Izy ny mpitsara dia ahoana ny fahitanareo an'ilay teknika ndraiky izy? Mpitsara aloha izany ny tenako. Voly atao Charmette Beauté eo ihany koa madame Irina eo amin'ny Anjatiana Beauté ary Vida eo amin'ny resaka stylisme. Eo na fahitanareo teknikan'ilay ankizy? Teknikan'ilay ankizy hita hoe ao anatin'ny daholo aloha ilay izy, ao anatin'ny zareo ilay fitiavana, misy zavatra be ao anatin'ny zareo fa kosa mila fanampiana zareo eo amin'ny sehatry ny fampiofanana. Izany hoe mila ampiana zareo zany ahafahany mamoaka zareo tsaratsara kokoa. Tsy misy adia?